azo ato amin'ny asany tompona andraikitra iray eo anivon'ny université Seratoka misy ny fandikanany lalàna mifeny université raha ny fanazavana nentina Andriamatoampanjarapan'olona lehibe ny fiadidin'ny université ny Antananarivo io moa no isan'ny fanekevitra noetiny raha mitondra ny fomba fijery ny makasika ny tranga atao mahajanga ny tenany. Misy ny lalàna mifehin'ny université izay milaza fa azo ato amin'ny asany tompona andraikitra iray raha misy ady sonagoavana nataony. Io no nolazain'ny fiadidin'ny université Antananarivo izay tarian'ny professeur Ramanuel Lapanja mikasika ny fanesorana teo amin'ny toerany ny filohan'ny université anambonina ao Mahajanga ny professeur Rabes Zafer Antoine nandritra ny valandresako amin'ny mpanao gazety izay nitotosainy io arivo io de nekatso. Araka ny nambaran'ny fiadidin'ny université Antananarivo hatrany de resaka trano no fototry ny olana na tonga ny savorivory tany amin'ny université Mahajanga. Milaza arak'izany ny tompona andraikitra fa andraikitry ny Sapandrara misahana ny fotodrafitrasa eny anivon'ny université na ny croix izany. Efa no mafisina ihany koa amin'izao fotoana zao ny fifanakalozana sy ny dindinika eo amin'ny syndicat mpampianatra na ny CSS ny fiadidin'ny université ary ny fikambanan'ny mpianatra mikasika ny rahatany Mahajanga iny hatrany. Mikasika ny tsiondresaka mandeha izay milaza fa hiato ny fampianarana raha-pitso eny amin'ny anjerimanontolo mba ho fampisehoana firaisakina amin'ireo mpianatra ao Mahajanga dia nilaza ny fiadidin'ny université Antananarivo fa tsao izany ary mitohy sahala amin'ny andavanandro ny asa manandraikitra eny toerana.